miavana malala rehetra amin'ny tompo mbola atoina ao amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy an'Andriamanitra ary Jesosy Jesosy Kristy tompo ilay mpamonjy antsika faly miaraba antsika rehetra amin'ity andro anio ity miraba ny tendraikitra foibe mivady izay ity anoloana miraba ny birao namako ato amin'ny birao amin'ny synodam-paritany miraba n'ireo birao ny olona sy ny dekona izay nandaminy izao fotoana izao ary miraba anareo mpitandrina mivady avy manatrika izy taon'ity isika rehetra dekona sy le olona kopakopa-tanana ho fiarabana ka in'Andriamanitra dia faly mahita anareo fa izao moa vao nanatrika ny fotoana tahaka izao fa tamin'ny herintaona mbola tsy teo dia izao zany efa eo dia inoko fa samy efa mahafantatra ahy avokoa ianareo rehetra ary indrindra mihafahantsika mifampizara indray anio ny amin'ny hoe ny maha-izy azy ny fiangonana efidekenina sy ny fiarah-miasa eo amin'ny mpitandrina sy ny dekona ary ny loholona ny hoe maha-izy azy ny efidekenina dia tsy maintsy ao anatin'ny fiambonana no ahitantsika azy tsy mahita ny maha-isika antsika isika raha tsy miomba rehefa mamanga n'ilay fiangonana tsirairay aho dia ozy izy fa ny président mampiavaka anay zany hoe ilay fiangonana tsirairay lasa samy manany maha-inona azy lasa samy manany maha-izy azy ka eto miadanarivo ianao dia hoe izany maha-izy azy ana eto miadanarivo io tsy fantatra hoe inona le izy fa mandeha azy eny ary miasa ranina ny didina akanjo miasa dia hafa satria mitadiny maha-izy azy manokana izy ka ny zavatra lazaiko aminao an'io dia izay no hoe tsy misy ho lasa anana ny maha-izy azy manokana izany eo ary inona le ataonao tsy hitan'io fa izao ilay maha-izy azy ny efidekenina no handeha didiavina fa lerantsy le hoe maha-protestanta atsika dia le maha-protestanta atsika iny le hoe église réforme toi dia lasa réforme araka ny sain'le olona mitarika na le olona izay eo amin'ireny andraikitra tsirairay avy ireny fa ilay réforme manko dia miverina ho ahitsin'ny soratra masina izay no maha-réforme azy ka ny inan'itsy zany nanao an'ity sady efa lesona ny dekona raha teo ny akamaroan'le zavatra mety efa fantatra eo fa izao no hoe mila miverina amin'le maha-inona tikisika amin'le maha-efidekenina tikisika mila miverina amin'le maha-fiangonana efidekenina tika isika ary ilay mampiavaka ny tsirairay dia ho tankon'ilay mampiavaka atsika amin'ny maha-inona tika amin'ny maha-efidekenina antsika dia ny zava-misy aloha dia izao misy hatramin'izao mbola tsy mahay manonona kory ny synodam-paritany misy azy nareo moa zany avy eo amin'ny synodam-paritany aninona eo izy hoe zay avy eo amin'ny synodam-paritany atsiny samy misy atsiny vola inge na atsimo andrefana na atsinony arivon'izay na andrefana tsinona karaka miarabe sy ianao atsimo izy Antananarivo atsimo zay le izy fa misy antotsina manonona kory ny hoe président synodasy fa ozy izy hoe tsy loha synodasy ozy izy hoe taisone fa za aloha tevy any Sénégal samy manany famononany azy eo fa ny izy dia ny hoe président synodasy
ny fiangonana araka ny famaritana dia avy amin'ny hoe eklesia izay ao anatiny ao no hoe miantso na manasa isika zany natsoina na nasaina avy ao natsoina Andriamanitra sika iompitenana aminy ary voalaza fa ireto tsy maintsy toetra ny fiangonana. Fiangonana dia tokana ka raha ilaza ny maizy azy dia maizy azy tokana. Tokana tahaka ny mahatokana an'Andriamanitra ny fiangonana. Masina ny fiangonana ary voatokana fianjakan'i Jesosy ny fiangonana sady manaiky ho diovo ny fanahy masina ny fiangonana. Hoy ny Romanina hoe Romanina 12 hoe aza manaraka ny fanao ny tontolo zao fa miovaha ny fanavaozana ny saina. Tena novainy tompo isika mibebaka isika ary dia miaina ao anatin'ny fahamasinana isika. Eo ihany koa no hoe fanjakam-pisorona ny fiangonana izay manandrika atsika mahevidekennatsika no nisoratako eto. Io hoe fanjakam-pisorona io dia milaza fitoviana ao amintsika satria ao amin'ny evidekenna zany dia samy mpaninona daholo ny olona rehetra, samy mpisorona daholo ny olona rehetra, samy afaka mivavaka eo anatehan'Andriamanitra ny olona rehetra. Tsy misy zany no hoe mba izahay tsy afaka fa dia mba toraina ianareo any ny vavaka. Misy moa aty andeha mihitsy izy dia ao mba etam-bavaka any zahay dia manaiky sazoka koa le mandeha. Fa ny tena izy ianao mivavaka ho anao ary tsy misy hoe sakana eo anatehan'Andriamanitra ao anatin'izany rehetra zany. Afaka mifandray mivantana amin'Andriamanitra hatrany ny kristianina tsirairay ao fiangonana fa na izany aza nefa na dia mitovy aza ny olona dia misy ihany ny fanompona manokana ary ao anatin'izany le hoe fanompon'ny tany, fanompona manokana izay iomanana manokana ao anatin'ny rehetrarehetra ary eo koa ilay fanompony dekona izay iomanany manokana ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Ka io dia zay no hoe mitovy eo anatehan'Andriamanitra fa samy mpanompon'Andriamanitra. Nefa na izany aza samy manana n'inona samy manana ny fanompony izay manokana ny fanahy masina azy, samy manana ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra azy ny kristianina tsirairay ao anatin'io fiangonana io. Ary ilay mpitamina dia mandamina ny fampiasana ny fanomezam-pahasoavan'ny tsirairay. Mandamina ny fampiasana ny fanomezam-pahasoavan'ny tsirairay arakaraka ny andraikiny. Atsongan'Andriamanitra ho mpisorona ny teny ka tsy sapandromandro manoloana ny fahavoazan'ny asa. Isika zany miombona eo anivon'ny evidekenna tsy hoe hivavaka ho an'ny tenatsika ihany na hivavaka ho an'ny tenatsika ho ihany fa hivavaka ho an'ny hafa izay tsy ao, hivavaka ho an'ireo olona izay tsy mba afaka miaraka amintsika. Misy moa zany vao hoe tetina mavaka fa tsy afaka maketo izy. Misy moa manao hoe tsy dia maninona na tsy makany aza. Fa isika mianatra ato am-piangonana ihany andao tsika hanao zavatra hafa tsy maninona zany. Fa amiko le mahevidekenna manevidekenna dia tena zao fiangonantsika zao mandray zavatra iray, mandray fandaminana iraisana ary mandray izay zavatra tiana ampitaina ao anatin'ny fotoana iray. Fa ianareo hoe rehefa avy atika misy manontany hoe inona kay ny tany dia
dia mbola tasitanareo arak'izany ve le izy efa miova dia miova zavazava misy tenen'le zavazava misy tenen'le mpampianatra dia zavazava misy ny tonga any an'le olona arak'izay fa asa ihany minan'ireo mivantana fa ny zavatra hainao a mety tsy hainao ampitaina fa mety ianao ihany mahafantatra azy arak'izay ka ty SDPM tikitia dia afoezina hoe SDPM alavaina hoe fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara niorina araka ny fanambarany synodina lehibe voalohany tany Tomasina tamin'ny 20 Aogositra 2025 ary teziny tsy volana 62-117 tamin'ny 1er Octobre 1962 ary nividy fampiarana vidy volana fampiarana zany dia laharana fahadimy amby 70 tamin'ny 9 Jolay 1770 voaka tamin'ny gazety Fanjakana tao anatin'izany zany hoe na dia misy elanelany eo amin'ny 5 taona eo zany tsika vao nahazo fampiarana raha io fa afaka 5 taona vao nahazo fampiarana afaka 10 taona zany hoe tsy moramora zany nananganana ny FDPM ity fa 1962 sisa no nankatoavina fa ny fampiarana 1972 zay vao mandeha ny didy fampiarana fiangonana ara-dalàna ny fiangonantsika ary manana ny fotokonany dia ny Mahandriamanitra tokana ray zanaka ary fanahy masina ny Mahandriamanitra ray pahary izao rehetra izao ny Mahandriamanitra tonga nofo an'i Jesosy Kristy tompo mpamonjy izao tontolo izao ny Mahandriamanitra ny fanahy masina ny tenin'Andriamanitra izay iseho arak'izay isehoana ao amin'ny Baiboly izay azavaina eo ambany fitarian'ny fanahy masina ny raisy ny loharano sy fitipitry ny finoany sy ny fiainany ny sakramenta dia roa dia ny batisa sy ny fanasany tompo izany mampiavaka atsika ary dia tsy hitovizantsika amin'ny hafa io tsy hitovizantsika amin'ny hafa misy manko miteny hoe izahay tsy mba manana an'izany hoe fotom-pinoana zany fa tena manana isika ary dia ireo no mahafeha ny fotom-pinoantsika araka ny foto-dalàna sy sitika izay eo an-tanatsika ny zava-tendren'ny fiangonana FDPM dia raha tsika mamaky hoe izy ny andrenesan'ny malagasy rehetra sy ny mponina rehetra sy Madagasikara ny filazantsara ny Jesosy Kristy ary ny andraisany sy anekeny azy ho tompo sy mpamonjy ny faharoa ny andraisany anjara eo amin'ny sehatry ny fiangonana sy ny vonim-piangonana kristianina eran-tany ny fahatelo ny ijorono vavolombelon'i Kristy eo amin'ny fiarahamonina izany no anehoany ny mahafanasina sy fahazavana azy eo anivony voary manontolo sy izao tontolo izao tsy maintsy miverina ho amin'izany zavakely etsika izany sika zay vao mety tsy maintsy andeha lavitra sy andeha hiazakazaka ho any amin'ny zavatra hafa fa ny andrenesan'ny malagasy rehetra sy ny mponina rehetra eto Madagasikara no ny filazantsara ny Jesosy Kristy ary andraisany sy anekeny azy ho tompo sy mpamonjy ary izany rehetra izany ry havana dia feheziny maha-protestanta réformé antsika inona le maha-protestanta antsika ireo ambanindreo le izy dia ny hoe ny fahefany ny soratra masina sola scriptura
ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny Jesosy Kristy ihany sola gracia ny finoanan'Andriamanitra ihany raha isy zanaka fanahy masina sola fide fahefan'ny soratra masina soratra masina vakina sy soratra masina manina soratra masina iaina soratra masina tobily fahefan'ny soratra masina fa rehefa mandeha ireny aho makany aminareo dia izao ny zavatra hitako rehefa mamaky soratra masina lehibe koa nina dia 500 isan-jato diso avokoa misy fahefana ve mivaky teny diso fa tsy misy noho izany aza manao koa efa haiko fa io nge teny malagasy fa na teny malagasy ary io rehefa miasika an'le olona malagasy io ianao mandavona tamin'ny masonao satria any aminao avokoa ny mason'ny olona aminy dia nay mandeha misy katekista zay satria fatany akato dia azafady président synodalys izy mandray afaka avy amin'ny tompo dia ampitaiko eto zany afaka zany inona nafaka daozy izy maty efa maty dia niakatra tany an-danitra dia niona tamin'ny Petera dia tonga tany dia tany ano nyteneniny hoe tsy ianao le natsoina fa mandehany ianao miverina dia zao za tafaverina somatsany zao ozy izy président synodale mandehany ianao mivoaka rariny ve le nataony président synodale fa tsy rariny ahoany kay ka itony any teny hoe ny soratra masina irendrany raha ohatra zany ka soratra masina le nitenen'le olona nanao azy avainy dia miaina avokoa ny rehetra ary dia raisina ho fototsy ny finoana izany fa tsy hoe ny olona rehetra izay nahita fahitana dia ho raisina avokoa ho fototsy ny finoana tarofa be lehibe ny mampivily ny finoana amin'izao fotoana izao dia mila tenenina amintsika izany rehefa miteny aminao le olona dia tsarao araka ny soratra masina le izy tsarao araka ny soratra masina foana le izy fa ndraindray le soratra masina mbola maivamaivana ny anao ny olona efa tonga dia aleo izy ianao eny tokoa marina tokoa zany noho izany tian'ozy tia fahitana tia zavatra maro samihafa izay lazain'ny olona aminao fa ninona ny soratra masina ireryany izany soratra masina izany ary ny fahasoavan'Andriamanitra izay eo amin'ny Jesosy Kristy ihany fahasoavan'Andriamanitra ny nahatony izao azy tsy niezaka nataoko na ny fahatsarapana azy na ny fahalalako na ny fahaizako fa avy amin'izy avy amin'Andriamanitra avy amin'ny Jesosy Kristy izany rehetrarehetra izany dia izany no fototsy ny finoana ka ilazana hoe sola fide ny finoana izay avy amin'ny toriteny ary ny toriteny avy amin'inona dia amin'ny teniny Kristy ny rindran-daminy efijekenina
manao hoana le ringoandaminy tikemina dia mirafitra presbiterianina synodaly zay le synodaly mitondrana presbiterianina izay midika hoe no olona nazoky olona miara-mandeha mahafinaritra eriny na hitatsika miara-mandeha nataty fa tena irina ho tena miara-mandeha tahaka izany satria zay le hoe synodaly sy le hoe presbitera lokolona zoky olona miaraka amin'ny mpitandrina miara-mandeha ao anatin'izany midika io dia vahatsika amin'ny hafa dia izao no hoe mandray anjara feno amin'ny fitantanana ny fiainany fiangonana ny diakonina sy lokolona mandray anjara feno amin'ny fitantanana ny fiainany fiangonana ny diakonina sy lokolona zany hoe tsy izay mpitandrina irery zany no mandeha irery amin'ny asan'Andriamanitra fa tena manana anareo zahay miara-manenina miara-mandeha fa tsy mifandaka miara-mandeha dia miara-mandroso ao anatin'izay ary mirarinana dia miaraka amin'ny ray roa mihitsy mba tsy misy zavatra hafa tsy misy feo hafa hoe nao amin'ny fiangonana fa miara-miainy ny feo an'izay miara-miainy ny feon'Andriamanitra miara-miainy ny feon'ny Kristy ka izany rehetrarehetra izany dia fiainan'ny fiangonana izany ka diakonina sy ny olona miara-miasa amin'ny mpitandrina mbola ho hitatsika zany rehefa teo fa tena zay le hoe miara-mandeha ary le ataon'ny presida synodaly dia manitsy ny olona na manery ny olona na mitaiza ny olona hiara-manidina miara-mandeha maharary mihitsy zany ny aiko rehefa misy fiangonana anakiroa na telo andehanako ka samy hafa avokoa ny ao anatiny sy ny zavatra atao ao fa raha tena miara-mandeha na sika dia tena miara-mandeha tena tsy mety mihitsy raha ohatra hoe ny mpitandrina milaza zavatra hafa ny diakonina sy ny olona milaza zavatra hafa koa ary dia izay no mahatonga ana rehefa tonga any amiko any nareo dia ozy izy hoe mandehana aloha ampitovizo aloha ny teninareo ampitovizo aloha fa manahirana raha izany tsy maintsy ampitovy azy dia zay le hoe rafitra ty ny ambara tonga an-drafitra fitandremana iny sy madaparitany ary foibe voazatsika re zany aloha fa eo tsika manonona azy sokiny eo fa misy olona ny zavatra miseho any amin'ny fitandremany tonga dia aiza tonga dia any amin'ny foibe avy asany mety be zany orakoray ary izy tena tsy mety zany fa raha avy any amin'ny fitandremana dia tsaroa zany fa ny mpitandrina aloha ny voalohany eo amin'ny fitandremana zay zany hoe raha zavatra rentinao makany amin'ny synodam-paritany zany dia ho ampandalovina hoe aloha ao amin'ny mpitandrina aloha dia rehetra avy eo ny mpitandrina mampitazy makaiza makany amin'ny synodam-paritany dia zay vao izy any amin'ny foibe fa tsy zany ny zava-misy reafany fa avy any amin'ny foibe no voatelefônina amin'ny président synodaly hoe président ahoana ahoana tompoko misy ohatry zany satran'izao misy lo olona tonga ty aniko misy diakonina fa mahazarina ihany zany aza atao tony zany fa tsy mety tena tsy mety ary
manao tsinitsinina ny voninahitran'Andriamanitra mihitsy ianao amin'izany. Satria dia ireo zany le izy hoe fitandremana, avetika andremana hoe fitandremana synodam-paritany ary fohy be. Io ambaratonga an-drafitra dia samy manana ny ambaratonga mpitondrana ao anatiny, ka eo anivon'ny fitandremana dia le antsoina hoe birao tezara fivorian'ny fandraisana samy tompo. Dia misy olona miteny hoe nizarary mety koa ve président dia ampandalovina mpandray aby, hoe ampandalovina mpandray daholo. Mety zay le mitenen'ilay olona fa tsy mety. Fa raha ara-dalàna zany le izy dia mandalo birao birao zany tsy afaka mitondra eo anatehan'ny tezara hoe zavatra tsy midinihan'ny tarihy akory dia entiny eo. Tandremo zany fa tsy mety. Dia azafady fa za mba manana tia moa vetsivetsy zany fa tonga tao amin'ny fivoriany birao zany le izy. Fa dia miala tsiny. Fa eto izy ny avokako. Dia tonga dia teneny izy hoe nipetrahanao rongaavy birao. Tokony mandalo fivoriany birao aloha. Raha manana etaeta zany ianao ny tsara indrindra, dia alohan'ny fivoriany birao ianao no miteny hoe oron-drafitanina mba manana etaeta ohatr'izao zahay. Fa mba eto amin'iny, mba eto eo fivorianareo ao. Zany ny tena mety zany. Dia mba mandalo inona le sosokevitra amin'izay, mba mandalo birao, dia mandalo tezara, dia tapahana any amin'ny fivorian'ny mpandray fanasany tompo. Any amin'ny tezara no fieverana, any ny avetika. Fa any amin'ny fivorian'ny mpandray tsy misy inona, tsy misy avetika. Fa fangataham-panazavana sy tsy mazava, inona ny tsy mazava, izany mbola tsy mahazo manangan-tanana dia tsy mahazo, rehefa azo atao fankatoavana vita. Fa rehefa lany eo aza mandeha any an-davika any tsony hoe iny ane tsy anay, na hoe iny ane tsy hevitsay. Fa rehefa tapaky na tsy nanangan-tanana azy ianao, tsika fiangonan'ny tenerana zay e. Rehefa tapaky iny efa zay fiverenana. Synodam-paritany birao tezara komity lehibe. Le tezara dia ny birao miampy olona tsika. Nareo tokony mividy kosi-dalàna tsika daholo dia amin'izay tsy fahita. Olona tsiny le raha any amin'ny fitandremana dia ny tezara dia birao miampy ekonina sy loholona sy solotena ny sampana sy sampanasa ary hafa eo anivon'ny fiangonana ray avy. Zay le any amin'ny fitandremana. Fa misy manko mbola fitandremana zany nandehanako dia mitsidihako. Dia ozy izy zareo hoe nena izy izy mifidy birao zany nena izy mifidy birao tsy tezara zany fa dia konina nena no mifidy birao. Mety ve zany? Tsy mety zany. Fa dia konina miampy inona? Loholona miampy solotena isaky ny sampana sy sampanasa ary asa eo anivon'ny fiangonana. Dia ny tezara indray anivon'ny synodam-paritany dia ny birao miampy an'ilay olona tsika. Ny tezara olona roapolo mpitandrina, roapolo lahitsy dia ireo solotena ny sampana sy sampanasa ary asa eo anivon'ny
Synoda-paritany izay hanana solotena ho azy roapolo mpitandrina, roapolo laika, ary ireo solotena ny sampana ny sampanasa ary hafa eo anivon'ny Synoda-paritany. Mbola tsy vita zany io fananganana iny etika fa le mamita mandà zany zao ny eo aloha mandra-pa le mamita mandà fa miandriny avy any aminareo ka ilay solotena roa amin'ny komity lehibe satria zany ny antsoina hoe komity lehibe Synoda-paritany. Solotena roa isaky ninona, solotena roa isaky ny fitandremana. Io azo atao fotsiny hoe mandany ianao ranona, mandany ianao ranona, fa tsy dininy mpandraisana samy tompo any amin'ny fitandremana io arak'izany. Tsy hoe lafy iny dia rehefa avy eo indray dia amin'ny fivoriana manaraka indray tsy afaka ranona dia hoe tsy olona ranona indray. Fa ilay komity lehibe dia tena olona tsy miova mandritra n'inona, mandritra ny fahataperan'ny tao-piasana. Ireto zany mampiavaka ny rafitra le foibe indray zao, foibe sisa dia ny Braona dia n'inona tendraikitra foibe ary ny Synoda lehibe. Reto ny mampiavaka ny rafitra presbyteriana synodale. Ny fanomezana ndraikitra ny vahoakan'Andriamanitra laika amin'ny maha fanjakam-pisorona. Izay ny voalohany. Faharoa, fisian'ny solotena ny ambaratongan-drafitra ao amin'ny mpiahy azy. Izay ilay solotena roa isaky ny fitandremana avy any aminareo amin'ny Synoda-paritany. Izay ihany koa ilay any amin'ny foibe izay solotena enina hovidiana ho mpamonjy Synoda lehibe. Ny fananany ambaratongan-drafitra mpiahy faefana amin'ny ambaratonga ahia. Ny ambaratonga ahina zany manana inona ny mpiahy? Manana solotena. Fa ny ambaratonga mpiahy manana inona? Faefana. Fa ilay faefana tsy dia eo amin'ilay ambaratonga mpiahy tena marina fa dia izay ihany. Avy any aminareo fitandremana ihany anie io faefana io. Noho izany aza tenenina mihitsy manomboka an'io fa tsy mety no hoe ianareo Synoda-paritany. Fa inona ny tokony ho izy? Isika Synoda-paritany. Fa misy manko mety eto hoe zay ety anoloany reto dia zay ihany no antsoina hoe Synoda-paritany. Izao io mahavoanareo Synoda-paritany. Aniny izy. Andreo sao dia mba alay fanahy teny amin'izany. Fa isika mihitsy ilay Synoda-paritany satria isika ny manapa-kevitra eo anivon'ny Synoda-paritany. Dia ny fifantonony ny santonony ho fampandrosoana ny tena manontolo ka ny fiangonana no kendreny. Dia ihany koa ny fisian'ny sampana sy sampanasa ary asa ifampitezana isan'ambaratongan-drafitra. Ny fomba fiasantsika zany dia izao no hoe ny mpino rehetra dia miezaka mankatò ny ringran-danina mba ho filaminan'ny fiangonana hitany anatin'ny fanekena atao amin'ny fanokanana isan-tokony ny fanajana sy fankatoavana ny rafitra sy ny ambaratonga ary eo ihany koa zany le hoe ny foti-dalàna sy ny fitsika. Manana vina iraisana ny SDN. Inona ny vinatsika? Vinatsika dia hoe mbola ho firenena kristianina i Madagasikara amin'ny taona 2016 sy 20. Tamin'ny taona 2016 sy 20 tsika no niteny an'izany. Ateta aloha zany mbola inona entika?
mbola firenena kristianina isika ary amin'ny 2024 mbola ho firenena iny isika mbola ho firenena kristianina isika mitaky ezaka nefa izany dia io any an-tanan'ny filoha antsika io io any an-tanan'ny brofoy be sy ny mpanatanteraka antsika io dia tato anatin'ny tao-piasana izay nanjary 5 taona izy tanykoa dia io anankiray io dia ny hoe ahoana vontosy filazantsara i Madagasikara filazantsara manova ny tantara ny tena antsoina hoe vina zany dia le aika iry ambony iry tsara ilay vina ka tsara natao anatin'ny zany hoe le tanjo natao anatin'ny 4 taona dia ilay hoe vontosy filazantsara i Madagasikara filazantsara manova ny tantara misy teti-asa maro izay mifanaraka amin'izany viny zany a tanterahany eny anivon'ny ambaratonga sy ny sampana ary ny sampanasa rehetra ary eo an-dalan'ny fanatanterahana an'izany isika raha mbola tsy voatsangana ny voneran'ny hazakazaka masina any aminareo any a dia mba mifanaitaitsinareo mpiara-dalana hoe andaosan'olo rehefa lasa tika reo vo mideha ino rehefa mandeha tika mbola reo vo mipetraka andeha hifanohana andeha hiaraka hazakazaka fa io hazakazaka masina io fanatanterahana ny ovinareo izay mifototra ao anatin'izany a tika izany eo amin'ny fiangonana eo ny fananana eo ny fampamokarana sy ny mba hananany olona tsirairay ao amin'ny fiangonana ny maha izy azy ary dia anisan'ny ezahany eto anivony synodam-paritany zany mpiavana amin'izao fotoana izao ary dia efa misy mandeha any efa misy mihazakazaka any ny amin'izany rehetrarehetra izany dia isaorana antsika inona ireo olana fahita matetika eto anivony fiangonana andeha irahantsika mamaky mba ho fantatsika inona izy fahafantarana sy tsy fanagana tsipika sy rindran-dana faharoa fanatanterahana ireo fanapahan-kevitsy ny ratsy fahatelo ny fanaovana kirandina ny fifandraisana amin'ny rafitra ty fanaovana tasika sy tsy mamaky taratasy ny fiatenana ao ambaditry ny hoe ambany fahasoava ka manao izay tiana atao farany tipsiny ny mpitipika anatiny amin'ny isantsehatra na isanambaratonga ny mifalohitra amin'izay zany no isy dia inona ny atao mba hisorohana an'izany dia ireto zany le atao voalohany a dia ny hoe manana didy ireo tokony andraisika isan-tsokajiny ampianatra sy anofana ary fanara-maso manana didy ireo tokony andraisika isan-tsokajiny ampianatra sy anofana ary anara-maso faharoa ampiarina ny fandaminana voalaza ao amin'ny fitsipika fahatelo fanatanterahana ny vina sy ireo fanapahan-kevitra rehetra fahaefatra fiverenana manakariva eo ambany fahefany ny soratra masina sy ny maha SDGM réformé farany fahadimy fiaraha-miasa masina sy fifanagana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoakan'Andriamanitra ao aorian'ireo fanavaozana izay heverina fa efa madiva ho vita dia atao inona ny tompony andraikitra rehetra hofanina sy ampianarina ny tompony andraikitra isan-tsokajiny fa rehefa mamahaolana izay ry havana any amin'ny fandremanany dia hita eny ihany a fa na ny mpampianatra ny tsy mampianatra na ny mpianatra no mingititra mamiantra rahan'olo efitanina ka hoe tongava daholo iofana tongava ianatra dia hoana ozy le olona tsy afaka tonga ny amin'ny mbola tsy afaka tonga ny amin'ny tatavolana tsy afaka mihitsy fa farany
tsy afaka intsony taratasy farany sisa dia hoe natsoin'ray hody aminy. Ka zany rehefa zany dia hoentina milava no hoe rehefa mba taonina re hianatra dia mianaraka. Fa zany efibekenina tsy mahalala ny maha efibeken'ny mahazaly dia efibeken'ny mahasahirana. Fa mila fantatra ny mahainao anao. Isika mpitandrina mampianatra mitaiza, isika kristianina, isika diakonina sy olona manaiky hianatra sy hianaraka ny zavatra tenenina sy hitezanantsika dia ho tany sambatra ny Madagasikara atsika. Ao anatin'izany rehetrarehetra izany ny fandrosoany ny fiangonana. Ampiarina ny fandaminana voalaza ao amintsika. Indraindray maninga, manahirana. Inona ny manahirana? Sao dia raha ampiarina n'izany izy dia mianatra. Na hoe sao dia raha ampiarina ny prizy dia tsy mety. Sao dia hafa eteneninao izy. Na hoe sao dia lasa any amin'ny tekitra izy. Fa misy le olona tena ratsy fitondrantena, misy le olona tena ratsy be ny situation familialiny, tena mazoto eo amin'ny fiangonana izy ary mampanafody koa. Dia avy eo ny olona manao hoe tsika ary mba mazoto koa. Ampiaro ny fandaminana voalaza niny. Dia ihany ny laminana. Fa raha ohatra tsika mitsidiladila eo amin'ny fampiarana ny fandaminana, dia tsika ihany maninona rehefa avy eo, tsika ihany ny sahirana. Dia rehefa avy eo, rehefa tonga any aminay any amin'izay le olana dia hoe ilay synodam-paritany hoe nampiarina ve sa tsy nampiarina? Dia hoy izy nareo hoe tsy nampiarina. Ampiaro azy. Ena tompoko miverina mandrakariva eo ambany fahefan'ny soratra masina. Ka raha toro-tenin-dray mandeha mipoapoaka ao anatin'ny alaty tsy ampy ho amin'ny herinandro izany. Fa tsy maintsy mianatra inontsika. Tsy maintsy mianatra soratra masina. Tsy maintsy mandalina tenin'Andriamanitra isika. Tsy maintsy mandalina soratra masina isika. Fa tsy ambakainy sasany ka hanao araka ilay nitenenitsika teo hoe marina tokoa izany. Nefa ilay izy diso. Fa ianao maninona? Ianao no tsy mahay. Dia hitenenan'olona zavatra diso ianao dia hoy izy hoe eny tokoa. Fa tsy mahay ianao. Ka mba haizana dia izay, mahazo koa mianatra soratra masina. Rehefa mitana mitandrina hoe atarata tsika mianatra soratra masina, tonga aza mianatra. Fa aza miandry an'ilay antso farany. Fa dia ny mbola miantso, dia ny mbola velona, dia mampiana. Dia tanterao ny asan'Andriamanitra. Ry havana raha filina, fa mbola be dia be ny azo lazaina ny hoe maha-efibeken'ny mantsika. Mbola azontsika ifampizarany izany. Eo izao koa président mbola izy. Eny e, azontsika ifampizarany izany, raha mbola misy ifampizarany. Fa eo amin'ilay hoe mpiarah-miasa, eo amin'ny mpitandrina sy ny diakonina sy ny olona. Mpiarah-miasa. Io dia voafehin'ilay fanekena faharoa amin'ny fanokanana diakonina. Ho anareo efa nahavita fanekena, dia iarahantsika mamaky ilay izy. Manao hoe ho naman'ny mpitandrina ka iara-miasa aminy amin'ny fahazoana eo amin'ny fiandrasana ny olon'Andriamanitra. Mazava tany ilay izy. Fa ny voalaza dia mpiarah-miasa antsika
dia eo amin'ny asa fanompoana iraisana dia ny fiandrasana niny fiandrasana n'olon'Andriamanitra famahalana n'olon'Andriamanitra fa ny mahavariana dia ity zany hoe vekonina fa tsy mpiandry mpiandry zany ianao fa tsy mpiandry kana makany amin'ny trano mba andrasana zao mbola rahana mafy hoe maka izy teo fa tena mpiara-miasa amin'ny tany mahalala ireo omby tsirairay any ianao ary io ny sehatra zany dia io sehatra ny fanompoana eo izay rahanao amin'ny mpitandrina hozaraina roa zany le fanazavana dia le anankiray no hoe nama mpitandrina ny dekonina dia ny anankiray kosa le hoe mpiara-miasa mpitandrina ny dekonina natao tsotsotra ihany mba ho azosika le izy arak'izay fa raha ny soratra masina dia ataony hoe sakaiza na iny na olontiana sakaiza raha mitandrina no miteny aminao hoe sakaizako ianao sahirana amintsika maika aloha le anankiray fa ny soratra masina tena miteny an'izany mba tena ampifanakaiky na ampifandray am-po an'ilay mpiara-miasa ampifanakaiky na ampifandray am-po raha nanaraka ny fanofanana izay nitariako ianareo tany Morondava Morondava efa tenainiko teo ty eo amin'ny rakobolana malagasy ho ihany dia ny hoe tandroso akaiky mahatoky inona to toana tananakavana ty farany ty koraray tananakavanany fa misy an'izany mihitsy rehefa hanao ny ataony izy dia ozy izy reny ange tananakavanany tanana zany hoe izy zany tanana iny sasy tanana tapaka izy zany tananakavana zany hoe izy mihitsy no mametraka ny toerany any amin'ny toerana tokony hipetrahany fa rehefa tsy tananakavanany mpitalina ianao dia mieritreretra fa tizy any amin'ny tizy zany zay rehefa tsy tananakavanany mpitalina ianao fa tena izy fanjozy olona kaiky mahatoky toa tananakavana raha tohana ianao dia tena mahatsapa fifaliana mihitsy le olona toanana fa tandremo fa tsy toanana avy any aloha fa misy ange zany izay ato efa manohana mafy mihitsy izy teo manohana be ninninona lazay ny taminy ao tsy misy ditany aminy ny zavatra hainy dia nininanina ihany dia zavatra tenenina azy tohery zay asa mandeha ataony zay tsy ampandeha izay le tohana tenenina fa tena namanakaiky manohana mba tezera ary tena tanteraka an'le ireto misy olona mahampinamana voalohany ao anatin'izany dia maninona manaja ny maharay aman-dreny faharoa dia ny hoe ny tena namana dia tia amin'ny fotoana rehetra
Fahatelo, azo izarana ny tsiambaratelo. Kesenao ihany azo izarana ny tsiambaratelo. Fahaefatra, mifanampy sy mifanohana ny sarotra. Fahadimy, tia mivady. Fahaenina, mifampivavaka sy mifampaheza. Fahafito, mifananatra mpitiavaka. Fahavalo, mahapoitena ny zavatra rehetra. Fahasivy, tia mifampisorona fa sahy miteny. Fahafolo, midekonina sy noolona dia manara-maso sady mahalala tsara ny saina mitandrina ka manentana amin'ny inavy tsy ahina fanohanana fankasitrahana dia ninona ihany koa ny alahady mitandrina misy fanfakarazana ny bobily ny fisitondronono mampahafiahy ireo tombontsoa voafaritra ka mbola tsy nisitrahan'ny mpitandrina. Farany mitsinjo manokana ireo zanaky ny mpitandrina. Ohatra zany dia konina tena izy ianao dia tena manaja ianao fa ray aman-dreny ny mpitandrina. Fa tena misy iny zany e. Fa rehefa eninao tampoka ny telin'ilay olona sy fifampiresahany ihany. Fa io mpitandrina io tsy isany aminy zay. Tsy azainy amin'ny maharay aman-dreny azy. Fa rehefa zareo tamin'izareo no miresaka tena tononony amin'ny anarany. Na hatramin'ny anara-petaka azy. Tsy izany ilay hoe manaja ray aman-dreny. Fa tena mipetraka tsara hoe ray aman-dreny mpitandrina. Ray aman-dreny mpitandrina. Zany ray aman-dreny zany enona raha miteny. Zany ray aman-dreny zany ankapoavina ny fandaminana izay ataony. Zany ray aman-dreny zany masinteny amin'ny fitariana izay ataony. Ary dia rehefa tena manaja ny maharay aman-dreny mpitandrina ny bekonina dia izay. Noho izany le mahananana eo sady tsy maintsy mipetraka tsara le hoe ny mpitandrina dia inona? Ray aman-dreny ny mpitandrina. Fa ny bekonina ny indraindray manontany mba tsy mitona moa zany ianao zao pastera azafady raha tsy mahadiso. Dia miteny marina ny tanina. Ba zao 5 taona. Dia hoy izy tena mitovy taonan'ilay faravavinay mihitsy. Fa zany hoe ianao ray aman-dreny. Ianao io zany raha manofo azy dia zanako ianao. Any raha manofo dia zanako ianao. Fa raha miara-panahy dia ray aman-dreny ianao. Fa ilay izy eto sady ray aman-dreny ara-nofo miara-panahy. Zay zany izy. Raha tsy hoe tsy azontsika tsara angahy. Sady ray aman-dreny ara-nofo no ara-panahy. Tena mifampatoky. Tsy mifampisorona. Rehefa misy zavatra tsy mety dia mifampiteny. Rehefa misy tonga any aminay any ianareo dia hoy izy maninona moa zao zavatra izany raha tenenina mivantanana fa tsy makaty. Fa tsara ny mpitandrina manao hoe aza mba misy makaty ty amiko aty. Taoko mamay fa misy makaty. Tsy manao an'izany.
fa ianareo no mametraka iny mametraka sakana mametraka elanelana eo anaty an'le mahampitandana sy ny dekonina sy ny olona ka manomboko izao a tena manana fahasahina manatona mpitandana raha misy zavatra tokony ho resahana misy zavatra telo pasera resahako aminao reheto avy voalohany ty faharoa ty fahatelo ty vita zay teneninao a dia raisan'ny mpitandana izay fa tsy trevasy modaly no tenan'le mpitandana hoe ianao no manao an'izao ony ianao dia manao an'izao fa aleo ianareo zay le hoe mpinamana tsy mifampisorona ny dekonina sy ny olona zany manetana mikasika amin'ny fiaina amin'ny mpitandana hoe ahoana le mahakasika amin'ny mpitandana ahoana le fanampitiveloma amin'ny mpitandana ahoana lay vary ahoana le izy ty misy ato anatin'ny budget tipikodrakodrana ny fitaovan'ny mpitandana ty misy amobilina amin'ny moto fa maninona mbola tsy navoaka ty ohatran'izay fa matetika rehefa farany tena manao aty dia hita zao fa tsy niaka le amin'ny mpitandana dia maninona mody mangina fotsiny fa ny tena marina ny dikan'iny misy famonoan'olona ao famonoan'olona amin'ny endrika ankolaka sy fanomezana sakafo zany le izy ary dia manahirana ihany misy namana izay maninona moa ohatrany hoe mamandrika na mitapatsapa zany hoe namana hita tena misy lavatra eo a fa tsy miteny mihitsy izy hoe ahoana hoe paster misy avaka fa velany inona aloha dia le lasaka aloha dia mitoa avy any ampianatra azy an'izany fa dia reo any aloha na le hoe vao tonga ela pastera dia hoe reo aloha jerena na hoe jerena ny fandeny any tsy namany zany tsy namany zany fa anjaratsika dekonina zany no manentana ny amin'ny fiahiana mpitandana manentana ny amin'ny fanohanana mpitandana manentana ny amin'ny fankasitrahana amin'ny fotoana rehetra mampatsiaro tombontsoa voafaritra izy ka tsy mbola nisany mitsinjo ireo zanaky ny tandana io tsy voafetra io izay falipon'ny fiangonana dia zava-dehibe zany ho fanehoam-pitiavana fanehoam-pitiavana ary dia zany ny ana tena isaorako ny fiangonana fa mandra-pahatongana eny amin'ny universitaire zanako mbola ozy foana ny fiangonana hoe pastera aleo atiny ianao zava-dehibe zany a fa misy eo any ataon'inona ino tine zany zao tsy tokony hitroana aza mba manao azany mety zany eo aloha mpiara-miasa dia izao no azo ambara hoe tsy maintsy fantaky ny dekonina tsara hoe inona ny andraikitry ny mpitandrina mba ty amin'inona mba tsy hisalovanana azy sy ahafahana manampy azy zay ny anankiray ny anankiray faharoa dia hoe mirafitra presbyterianina synodaly dia manome anjara-toerana ho an'ny dekonina sy ny olona hiara-miasa amin'ny
mpitandrina. Fahatelo, miara-mihevitra miasa amin'ny fiangonana amin'ny mampihevizara. Manaraka, miaraka mitsidika sy mamangy ary mampahery ny kristianina ao amin'ny faritry ny fiangonana. Manaraka, samy manao izay ahalavorary sy ahatanteraka ny fampivavahana amin'ny filaminana. Manaraka, miaro ny firaisan'ny fiangonana tsy ho simba. Ary ny farany dia hoe manentana amin'ny avidy momba ny vola. Raha diakonina zany no milaza tsy manan-katao dia manday izy. Mbola ho tenenina rehefa be daholo ny andraikitrareo fa tena manan-katao tokoa ianareo. Ary ianareo diakonina no tanan'ny fiangonana makany amin'ny fiarahamonina ka tsy maintsy fantatrareo tsara zany hoe manana vidy aho na dia tsy mpiandry azy. Ay a ohatr'izay zany le hoe zany le tsy mpiandry. Fa ny diakonina dia natao hiara-miasa amin'ny mpitandrina fandraisana ny ondrin'Andriamanitra. Tarovy fa amin'ny mpitandrina irery ireto. Inona avy zany? Miasa pastoraly, tsy idiran'ilay izy zany. Hoe resaka sakramenta, fanolorana sakramenta amin'ny mpitandrina zany. Zay misy. Misy manao ako zao, aty ngamba tsy misy a. Le mpitandrina zany tsy handeha amin'le mampandray. Dia ity tany amin'ny faritra. Dia amasininy aloha ny fandraisana. Dia ny diakonina mitondra ilay izy makany amin'ny eo ity efa namasin'ny mpitandrina ity. Fa ny mpitandrina zany amin'ny fotoana rehetra anolorana ny sakramenta dia eo. Ny anankiray a, ty ihany koa dia tena mitandrina famirera. Akitsika le faharoa, ny mitarika ny fivorian'ny birao sy ny mpiezigara ary ny fivorian'ny mpandray. Eo ambany, tsy azo atao raha tsy misy fanomezam-pahefana manokana an-taratasy misy hitariana fivoriana. Raha vao tsy eo zany ny mitandrina, tsisy ninina afaka ataonao eo. Zay tarovy. Satria hoe diakonina sy olona mpiara-miasa amin'ny mpitandrina noho izany azoko atao ny mitarika fivoriana. Tsy misy azonao voriana zany eo amin'ny fiangonana raha tsy nomeny mitandrina fahefana ianao hoe ity ny fahefana an-taratasy. Ary io fahefana an-taratasy io tsy hoe azonao dinianao daholo dia dinianao. Fa ao anatin'io ihany koa ny lahadinika mazava tsara hoe ireto no hodiniana amin'izany. Fa raha vao mitarika zavatra atao ianao dia mahita raharaha. Fa zay zany izy hoe voafaritra tsara ilay lahadinika. Tsy misy intsony zany hoe andatika vao-fiangonana ivory manokana. Fa tsy maintsy eo ambany fitarian'iza ny fivoriana, ambany fitarian'ny mpitandrina ny fivoriana. Dia tanterahantsika arak'izay. Dia toy izay koa ilay eo am-farany hoe ny mifandray mivantana amin'ny ambaratongan-drafitra mpiahy. Zany hoe ny mifandray amin'ny synodam-paritany zany dia tsy anjaran'ny olona hafa fa iza ihany mpitandrina no anontaniany synodam-paritany, mpitandrina no mampitany amin'ny synodam-paritany ny fatitra sy ny zavatra rehetrarehetra. Ary dia fandinitra tsarany ianareo any amin'izay fa vita zany le fampianarana. Saotra tompoko, taneo tain'Andriamanitra.